dia amin'ny Kafaliana Lalandava tompoko lahy sy tompoko vavy no androranay ny fandaharana eto amin'ny YouTube Jeanne Forêt Santé aty Canada. Ny resatsika anio moa zany dia toy ny ilay fandaharana hoe inona zany ny ataotsika ao anatin'ny boîte à lunch, satria ohatra aty Amerika Avaratra aty Canada zany dia manao journée continue daholo zany ny mpianatra sy ny mpiasa aty, zany hoe tsy mody zany amin'ny etoandro fa mitondra zany ny sakafony na any ampianarana na any ampiasana. Ka zay zavatra zay zany no tokony hojerena akaiky tsara indrindrandrindra zany ho an'ny zanakitsika hoe inona marina no ataonao ao anatin'ny boîte à lunch ny zanakao, mba hoe aty amin'ny mbola vao kely izy dia efa tokony mihinana sakafo ara-pahasalamana, satria io no antoky ny fivoarana amin'ny zavatra rehetra zay atao dia ny fahasalamantsika olombelona. Ka efa natoroko teo zany ny fanaovana ny sandwich aux œufs, dia apiditra azy amboatra ny sandwich zany tsika dia mila zany ny mofo anankiroa ohatran'izao zany ary apetrakitsika zany ao anatin'ny pain zany ny sandwich. Ka ireo zavatra rehetra reo zany ny pain zany na ny mofo zany dia fantatritsika fa misy magnesium. Raha ohatra moa zany ho an'ny vehivavy manao fanahiazam-bata na ohatra izay somary efa mafonjafonja dia afaka hoentinao fotsiny atao ao anatin'ny boîte zany ny œuf broyé ohatran'izao zany fa tsy mila mofo zany. Dia asitsika sandwich zany asitsika salade zany eo amin'ny sandwich zao zany dia asitsika voatabia koa zany dia fantatritsika fa misy otrikaina betsaka koa zany ao amin'ny voatabia, tena mahasalama. Misy koa zany ny lycopène izay miaro amin'ny cancer ny prostate. Ka amboaritsika zany ny sandwich dia ampidiritsika zany ato anatin'ny sac ziploc zany. Ty zany ny atao hoe sac ziploc zay afaka asitsika zany ny sandwich zay vita zany mba ahafahana mitondra azy ara-dalàna zany. Ho an'ny olona zay tsy mihinana gluten moa zany dia afaka hoe pain sans gluten zany no asolo ny mofo izay hoanina anaovana sandwich zany. Vitatsika zany ny sandwich. Ka raha ohatra moa zany hoe tsaratsara kokoa zany raha ohatra ka ankizy latsaky ny 12 taona zany sandwich anankiray no atao ao anatin'ny boîte à lunch zany. Fa raha ohatra kosa moa izy zany hoe efa any amin'ny 15 taona ny miakatra ohatr'izay zany dia efa mila mofo anankiroa indrindrandrindra zany ho an'ny ankizy lahy. Inona koa zany ny zavatra hafa tokony atao ao anatin'ny boîte à lunch dia ny jus zany ho an'ny ankizy, fa tsaratsara ihany koa zany raha ohatra ka hoe rano zany ao anaty bouteille zany no atao ao anatin'ny boîte à lunch zany. Dia ny paoma zany tsara koa zany asina paoma foana zany ao anatin'ny boîte à lunch, na azo ovana ihany koa hoe atao hoe akondro ohatr'izay zany ny dessert. Dia ny goûter na ny collation zany dia
tsara de tsara zany a ny ohatra hoe reto bartone reto zany a tsara de tsara satria misy protéine be de be zany a atao anatin'ity indrindrandrindra zany a ho an'ny ankizy mitombo fa raha ohatra ny aty Canada zao ohatra dia tandrovana tsara mihitsy zany a ny zavatra misy voanjo a ho an'ny ankizy izay mianatra any am-pianarana satria indraindray zany a misy allergique amin'ny voanjo zany a ny ankizy ka mety mamindra amin'ny ankizy sasany zany fa ho antsika lehibe zany a ho antsika lehibe zany a dia tsara de tsara zany a ny mitondra voanjo satria ny voanjo koa zany a dia fantatritsika tsara fa tena feno otrikaina mahatsara ny fahasalamana zany hoe ny protéine zany a avy amin'ny zava-maniry zany a dia entin'ny voanjo ka tsara ihany koa zany a fitandrovana ny anémie koa zany a ny voanjo ary indrindrandrindra moa zany a ho an'ny vehivavy izay te anahivatana zany a izay tsara de tsara zany a ny voanjo a mba ahafahana zany a tsy mihinana be loatra zany a ny siramamy zany hoe le envie de sucre zany misy an'izay atao hoe envie de sucre zay zany a ho an'ny na ho an'ny diabetika io a na ho an'ny vehivavy a izay somary mafonjafonja zany a de ny voanjo zany a tsara de tsara tsy mahatonga anao zany a tsy te andeha hihinana an'ireny siramamy ataontsika hoe sucre rapide ny bonbon ny chocolat sy ny gâteau zany dia misy ihany koa zany a ny yaourt koa zany a tsara de tsara koa atao anatin'ny boîte à lunch ary ny concombre izay a sasana tsara dia avela miaraka amin'ny hodiny a de afaka ataontsika koa zany a ao anatin'ny boîte à lunch atao tapahana en bâton zany tapahana lavalava ohatr'izao zany ary atao anatin'ny sac ziploc zany izay a tsara de tsara zany hoe atao omena ny ankizy zany satria tsara mba zarina zany ny ankizy a mihinana an'ireny legioma reny zany a rehefa any am-pianarana fa tsy hoe biscuit mamy be na hoe gâteau ohatr'izany no fenonao ao anatin'ny boîte à lunch zany fa rehefa zarina izy zany a ny mihinana ny voankazo sy ny legioma zany tsara de tsara koa amin'ny nify zany a ny tsy de manisy zavatra mamy be loatra ho an'ny ankizy ary indrindrandrindra koa zany a ny ankizy a efa ataontsika zany hoe somary efa mafonjafonja zany a somary efa indrindrandrindra ty Amerika avaratra zany ny tena ahitana an'io karazana surpoids na obésité io zany dia efa any amin'ny boîte à lunch satria zay ataonao ao ihany no hoaniny fa izy tsy andeha hitady zavatra hafa fa zay nataonao tao ihany ka tsaratsara kokoa zany a ianao no mamboatra ny sakafo hoan'ny ankizy zany a amin'ny hoentiny any am-pianarana eo ihany koa zany a ny ty karazana crème ty koa zany a tsara de tsara ho an'ny ankizy koa zany a izy ty zany a karazana crème vita amin'ny ohatra ataontsika hoe lentille reny zany ary feno protéine betsaka mihitsy zany a tsara de tsara ho an'ny ankizy zany a atao anaty sandwich koa zany a ary ovaovana ny zavatra atao anatin'ny sandwich ny ankizy zany satria mety makaleo azy a raha ohatra ka ohatra hoe sandwich aux œufs foana no ataonao fa mba miovaova zany ka misy ihany koa zany a ohatra ny ataontsika hoe ny salami ohatran'izao koa zany a afaka atao anatin'ny sandwich satria mila foana zany a ny hoe protéine ny lipide ary ny glucide zany a sy ny vitamine sy ny minéral zany a ao amin'ny sakafon'ny olombelona zany a isan'andro isan'andro afaka ihany koa zany ohatra
solonao ny yaourt koa, misy koa zany ty compote vita amin'ny indraindray vita amin'ny paiso indraindray vita amin'ny poma, izay tsara de tsara tokoa satria tsy de mamy loatra zany. Dia misy ihany koa zany ny céleri, izay afaka tapatapahana koa zany ny céleri de atao anatin'ny sac ziploc sahala amin'ny natoroko teo zany, de iny koa zany afaka solony concombre indraindray. Ka ohatran'izay zany ny tokony efa anazarantsika ny zanakitsika zany amin'ny hoe sakafo hoentiny isan'andro satria tsy de tsara loatra zany le hoe isaky ny ana de biscuit, bonbon zany no atao anatin'ny boîte à lanitra ny ankizy. Indraindray koa azonao ovana ihany koa zany ohatra hoe riz cantonais miaraka amin'ny fangarony légumes maromaro ao anatiny ao, na miaraka amina crevette na miaraka amina totokena kely ohatr'izay zany ovaovana ohatr'izay zany ny sakafon'ny ankizy. Ary tokony foana zany misy rano zany ao anatin'ny ina misy boîte à lanitra, na de atao raha hoe misy jus zany dia tokony foana zany hoe misy rano zany, tokony misotro rano foana ny ankizy. Dia ankoatran'izay zany hoantsika olon-dehibe zany izay tsy mody dia ampanarahana ihany koa zany ao anatin'ny boîte à lanitra ny dentifrice, ny brosse à dents, ny brosy-nify zany ary ny cure-dent sy ny fil dentaire zany, mba ahafahana madio tsara ny nify zany rehefa avy misakafo. Ary hoentina ihany koa ny bicarbonate de soude zany hoentina iomikomoana satria zava-dehibe zany ny mitazona ny haleine mba ho fresh foana zany rehefa any am-piasana, satria mety manelingelina ny mpiara-miasa ny fofona miala avy amin'ny vavanao zany ka mila tandremana tsara de tsara zany zavatra rehetrarehetra zany. Afaka mitondra koa ianao zany antony karazana solution pour bouche sèche, zany hoe rehefa avy miborosy nify ianao zany dia asinao pulvérisation kely zany ny lelanao mba atsara ny haleine zany. Eo ihany koa tokony mitondra silgoma kely foana zany any anaty sac zany mba ahafahana foana zany hoe manatsara ny haleine zany. Dia vitatsika zany ny boîte à lanitra. Rehefa vita zany de atao anatin'ny ty kitapo kely ty, dia atao any anatin'ny kitapon'ny zanatsika zany na isika ihany koa zany mila boîte à lanitra rehefa mandeha miasa. De toy izay indray zany tompoky lahy sy tompoky vavy no azo natolotra atsika androany momba ny boîte à lanitra, satria ny sakafo dia zava-dehibe ary mbola vao kely ny ankizy dia efa ampinanina sakafo ara-pahasalamana, satria efa miomana zany ny taova rehetrarehetra zany tsy maintsy efa tokony afaka hiatrika zany ny aretina izay tonga, satria matetika zany rehefa hoe efa tonga eo ny aretina zany vao zay vao hiady, fa tsaratsara kokoa zany mbola kely ny zaza dia efa ataotsika zany ny fitandrovana zany ny fahasalamana. Dia tsy dio matetitetika ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao ary manaova abonnement. Bye bye.